no hamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehovandriamanitra. Tsy misy azo ampitaina aminao raha tiako ambara sy aholazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Salamo fa 7:5. Miresaka mahakasika ny atao hoe fiaraha-mivavaka ao anatin'ny tokantrano iray isika. Fiaraha-mivavaka ataon'ny fianakaviana. Ampirisiana mihitsy io mba hisy fotoam-pivavahana ao anatin'ny tokantrano maraina hariva. Indraindray isika ray aman-dreny vokatry ny havizanana sy ny rotoroto adino matanjaka be isika any amin'ny fampianarana ny ankizy, any am-pianarana, ny fanondrotana ny ara-tsain'ny ankizy tena matanjaka fa eo amin'ny lafiny ara-pivavahana dia ohatra ny ataontsika atsirambina ka tokony ho beazina ny zanantsika mba anana, mba ho tany saiko izany izy, alemy fanahy, mba hihevitra ny hafa, andefitra, mora alahatra ary ambonin'ny zavatra rehetra dia izao hanaja ny zava-masina, ho tian'Andriamanitra. Tsika ray aman-dreny zany dia tokony ho sarotiny mihitsy. Indraindray tsika ray aman-dreny any am-piangonana fa ny zanantsika mandehandeha any an-tokotany any. Ekenareo ve izany? Tsy tsara izany. Rehefa misy fandaharam-potoana atao any am-piangonana, any amin'ny toeram-pivavahana, aoka ho sarotiny mihitsy isika. Ao daholo ny olona rehetrarehetra, manaja ny zava-masina. Tokony ampianarina hanaja ny fotoam-bavaka ny tanorantsika sy ny ankizy. Aoka ndray fepetra mihitsy zany any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Rehefa misy fivavahana ao tokantrano dia miaraka ao daholo. Rehefa misy fivavahana ao am-piangonana dia miaraka ao daholo. Indraindray ireny fivoriana madinidinika ivelan'ny fiaraha-mivavaka izay iraisan'ny fiangonana ireny dia ohatra ny menavahana ary natetika dia tsy toe-tsaina ara-panahy intsony no miainga any amin'ireny fivoriana ivelan'ny fivavahana ao am-piangonana sy ao tokantrano. Aoka ho sarotiny atao fitsipika mihitsy, ialana tsiny somary entitrentitra kely, atao fididy mihitsy lalàna any anivon'ny fiarahamonina, ny fiangonana, hoe raha misy fotoam-pivavahana ao am-piangonana dia tsy ekena ny fivoriana hafa ivelan'izany toe-javatra izany. Aoka ho sarotiny fa zava-dehibe izany toe-javatra izany. Tokony hitarika ny fotoam-pivavahana ao tokantrano ny raim-pianakaviana satria izy ireo no mpisorona ao tokantrano. Dada zany miandao vavaka maraina sy hariva dia tokony misy an'izany. Ary tsy misy antony mihitsy izay tsy tokony ahatonga an'izany fotoam-pivavahana izany ho mahaliana. Zao atao fohy ny fotoam-pivavahana kanefa mahafinaritra. Tsika moa mianatra an'ilay atao hoe lesona isan'andro, mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ataovy mahafinaritra. Tsy hamono aminaina fa hidiran'Andriamanitra an-tsehatra ireny toe-javatra ireny. Rehefa lava ny fotoana dia lasa hamono aminaina, lasa tsy mahazatra, lasa tsy ankafizina intsony fa ohatrany hoe lasa corvée, lasa mandreraka ny fotoam-pivavahana kanefa tokony ho sarobidy izany. Fidy andininy ao amin'ny soratra masina, ny tsirairay zany any tokantrano any dia efa manana ny fahazarany fa izao aoka ho atsaraina ireny. Maraina, hariva dia tokony hisy fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Tokony ho zarina amin'izany ny zanakitsika, ny ankonana ray manontolo dia hisy rivo-baovao ara-panahy hitranga ao an-tokantrano. Miankina amin'ny fampiasantsika ny ora ny fivavahana ny ahatonga ny fitiavana mandinika ny baiboly ao anatin'ny tokantrano sy amin'ireo tanorantsika ireo. Ny fotoam-pivavahana maraina sy hariva izay atao dia tokony ho mamy indrindra ary anampy ny mambry ny fianakaviana mandritra ny tontolo andro. Misy moa zany izao ilay atao hoe fiambenana maraina, ataon'ny ankabetsahana iny dia aoka mihitsy ho atao iny. Dia misy ihany koa ny atao hoe mofinaina, sakafo ny fanahy mandritra ny tontolo andro. Misy ihany koa ny atao hoe mana isan'andro. Zava-dehibe ireny fandaharam-potoana fiaraha-mivavaka ireny. Ka aoka tsy ho adino, manao hira kely andininy iray na roa zany ao amin'ny tokantrano dia mivavaka, dia mamaky ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana, dia mivavaka, dia manao hira kely, dia avy eo lasa amin'ny aliana rehetra. Fa manampy antsika amin'ny lafin-javatra be dia be izany taridalana izany. Manampy ny ankizy ho liana ny famelana ny herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainany mandritra ny tontolo andro zany. Ary ampirisiana itsika mba hanatanteraka an'izany. Inona ny olana, inona ny lesoka? Ny olana, ny lesoka dia izao, rotoroto loatra ny fiainantsika isan'andro, vao maraina mandra-pahatonga ny hariva. Dia indraindray fotoana tsisy tsony fotoana atokana ho an'Andriamanitra. Nefa io no tena tokony ho lara-pahamena. Raha te hitaiza ny ankonantsika ho amin'ny zavatra tsara zany isika,
dia tsotra ihany, fitoam-bavaka miaraka amin'Andriamanitra, izay ihany. Fa rehefa voafehy amin'ny fitoam-bavaka ao tokantrano ny zanakitsika sy ny ankonana, dia voafehy amin'ny lafin-javatra rehetra. Ity zany averiko ilay torohevitra teny am-panombohana, aoka hotezaina ny zanantsika mba alemy fanahy, mba hihevitra ny hafa, mba ahay mandevitra, mba ho mora lahatra, mba manaiky atory-tariana zao no izy, na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ary dia mibaiko tsika ray aman-dreny marina dia manaiky izy zareo, ary indrindra indrindra ny fanaovana ambony indrindra ny zavatra ara-panahy. Ataovy mahaliana ny fitoam-bavaka ao tokantrano dia ho hitantsika fa ho tahian'Andriamanitra, hisonitra amin'ny ambony indrindra isika, dia hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara, misaotra anao izay no loha-hevitra omenao anay, misaotra anao za ampatsivinao anay indray fa tokony hisy vavaka fotoam-pivavahana ao an-tokantranonay isan'andro, amin'ny ora voatondro, amin'ny ora raikitra ivorian'ny fianakaviana. Ampio zahay mba ho tanteraka ao anatin'ny tokantranonay izany, ary mba hisy hery lehibe, hisy fifaliana fahasambarana ao anatin'ny tokantranonay, amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.